dia mbola ho anapaka ao amponareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika, ary ny fasina ne ameno antsika mandrakariva, ary ahitantsika fifaliana tokoa amin'izao fotoana vaninandro izay atserovantsika malagasy ny verena ny fahaleovantena izao ary tena hita fifaliana tokoa ny isika ao amin'ny Tompo. Amen. Andeha ny epistily nosoratana ho an'ny Romanina riavana, toko faha-efatra ambin'ny folo ka ny andininy faha-fito ambin'ny folo no akatsika afatra amin'ny tia alahady faha-dimy amby roapolo jona taona 2023 ity. Epistily ho an'ny Romanina toko faha-efatra ambin'ny folo ka ny andininy faha-fito ambin'ny folo no akatsika afatra amin'izao maraina izao. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa amin'ny fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Amen. Manoloana ny fety tahaka izao riavana, manoloana ny fety ny asaramanitra izay fotoana sarobidy ho antsika, satria fotoana lehibe eo amin'ny firenentsika ary fotoana manandanja amintsika malagasy, dia hita taratra amintsika malagasy manontolony izany hoe fifaliana izany, na izany hoe fikarohana izany hoe fifaliana sy fiadanana izany. Amin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa no hanehoana izany, amin'ny alalan'ny fety maro samihafa, amin'ny alalan'ny seho maro samihafa no hanehoany vahoaka na hanehoany fanjakana izany hoe fikarohana ny fifaliana izany. Fa isika kristianina koa dia tsy lasa danja amin'izany, satria ny Andriamanitra ivavahantsika, ny fotom-pampianaran'ny fiangonantsika ary Jesosy Kristy izay arahantsika dia mivohy izany fifaliana izany, mivohy izany tena fifaliana izany, ary miantso antsika kristianina anam-pifaliana hiaina izany tena hoe fiadanana izany ao amin'izy Kristy. Dia raha miresaka ny fanjakan'Andriamanitra isika riavana, ambarana izao soratra masina izao izany, ary matetika izany hoe fifaliana sy fanjakan'Andriamanitra izany asehon'ny apôstôly Paoly. Eny fa na dia tsy nanoratra ny amin'ny toritenin'i Jesosy Kristy mahakasika izany fanjakan'Andriamanitra izany ary izy, fa asehony amin'ny alalan'ny epistiliny kosa ny hevi-dehibe momba izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ny fanjakan'Andriamanitra riavana, na ny fanjakan'ny lanitra, na ny fanjakan'ny Jesosy Kristy, fanjakana mpanjaka an'Andriamanitra, dia tsy zavatra any an-danitra vao iainantsika kristianina, ary matetika isika kristianina no diso hevitra ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany hoe rehefa tonga ny andro evin'ny Tompo, tonga fandroany eny amin'ny rahon'ny lanitra izy izay isika vao hisitraka izany tena fanjakan'Andriamanitra izany, izay isika vao hianoko amin'izany tena fanjakan'Andriamanitra izany. Marina izany, ary marina ihany izany, saingy tsy marina feno izany, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia atomboka ety ambony tany, ary sika izao kristianina rehetra izao no atsoin'Andriamanitra hiaina sahady izany fanjakan'Andriamanitra izany. Rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo isika, dia santaritsika eo ilay fifaliana, santaritsika eo ilay fiainana mandrakizay ny amin'izany hoe fanjakan'ny lanitra izany. Izany anefa tsy midika ho araka nefa nambara teo hoe rehefa ratra izay isika vao hisitraka izany fanjakan'Andriamanitra izany, fa ny Baiboly ny soratra masina ary Jesosy Kristy mihitsy no misarika ny saintsika hoe santaro dia nity ambony tany izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary raha manao ny vavaka nampianarin'ny Tompo isika riavana hoe ho tonga ane ny fanjakanao, tsy isika kory no mirary, na isika kory no maniry hoe no ny amin'ny vavaka ataontsika ny atongavan'izany fanjakan'Andriamanitra izany, fa isika no miasa ary isika manao hetsika, ny fiangonana no mihetsika, manao hetsika izay etsehan'ny fanahy masina ahatonga izany fanjakan'Andriamanitra izany ho tanteraka ety ambony tany. Dia tsara fipetraka ity soratra masina ity riavana, raha amin'izao fetiny asaramanitra izao ahitantsika endrim-pifaliana aseho amin'ny endrika maro samihafa no ahafantarantsika kristianina
ahafantarantsika hoe miivo amin'inona ny fifaliantsika ary sika kristianina ve tokony hifaly manoloana ny fiainantsika andavanandro ary endrika manahoana izany fifaliana izany raha oharina amin'ny fifaliana hafa ivelan'izao tontolo izao. Ny afatra lehibe ry havana akantsika afatra amin'ity anio ity araka izany dia ny hoe ny kristianina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny kristianina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Kristianina manahoana? No kristianina miaina izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary tsy handalo fotsiny amintsika ny toriteny, ny afatra rehetra ambara, na isaka alahady izany na isan'andro, ny amin'izany hoe fiainana kristianina miaina ao anaty fanjakan'Andriamanitra izany. Fa ny kristianina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana, ny kristianina miaina ny fanjakan'Andriamanitra dia ny voalohany, kristianina manana ny fifaliana tena izy. Kristianina manana ny fifaliana tena izy. Matoa tenenina izany hoe fifaliana tena izy izany. Matoa isika kristianina say mijoro fa misy ny fifaliana tena izy ary misy ny fifaliana tsy amboamboarina na fifaliana mandalo foana, dia misy ny fifaliana tsy tena izy ary misy ny fifaliana amboamboarina ary misy ny fifaliana tsy maharitra. Ambaran'ity epistily ho an'ny Romanina eo amin'ny 7:7 ity, fa tsy ny sakafo na ny fisotroana na ny fiheverantsika ho voky, fiheverantsika ho faly ny amin'ny zava-pisotro mahamamo mety ho sotrotsika no mitondra ny fifaliana, fa ao amin'ny fanahy masina ihany no ivony izany fifaliana izany. Tsy miankina amin'ny tsiro sakafo izay hoantsika na ny zava-pisotro sotrotsika no miantoka izany fifaliana izany, fa ao amin'ny fanahy masina ihany. Ambaran'ny Deuteronomia ry havana 7:20, rehefa mivakiany mpanompony teo izany, fa ny zanak'Israely raha niala tany Egipta dia ambaran'Andriamanitra tsara fa tsy rovotra ny akanjo teny aminy ary ny kapa teny aminy tsy potika, fa nomban'Andriamanitra izy ary tsy nikasika izany mofo na zava-pisotro na divay izany izy, fa narovan'Andriamanitra ary nitantanan'Andriamanitra ary nahita fifaliana, na dia nandalo ny tany efitra nandritra ny 7 taona ary, nandalo fisedrana maro samihafa nandritra ny fotoana maro ary, dia nahatsiaro ny zanak'Israely fa teo Andriamanitra nitantana azy, teo Andriamanitra nanome fifaliana azy, ka tsy ny mofo izay hoharina amin'ny sakafo ankehitriny, sakafo fototra tamin'izany fotoana izany no niantoka ny fifaliana, na ny divay sy ny toaka izay mariky ny hafaliana tamin'izany fotoana izany, fa ny fitantanan'Andriamanitra, ny fiarovan'Andriamanitra ny fiainany manontolo. Manoloana izany rehetra izany ry havana, ity alahady ity no alahady natokany FJKM ho alahady ny vokovoko manga, ary isika FJKM eto Ankadikely Ilafy dia mankalaza izany vola ny vokovoko manga izany amin'ny fanateram-bokatra maro samihafa. Ny vokovoko manga dia mivoy ny amin'ny fifadiana tanteraka izany zava-mahadomelina izany, ary asehon'ny vokovoko manga hijoroany, fa tsy ny zava-pisotro no miantoka ny hafalianao, tsy ny toaka na ny zava-mahadomelina na ny zava-mahadomelina mahery vaika no miantoka ny tena fifalianao, fa ny fiankinanao amin'ny Jesosy Kristy ihany ary ny fianteranao fenao amin'ny fanahy masina izay tena mitondra hafaliana eo amin'ny fiainanao. Fa matetika isika kristianina, matetika ny tanora, matetika ny zanakitsika isika tanora dia mieritreritra fa ny fifaliana dia tovozina amin'ny alalan'ny firendrarendrana na ny fisotroana zava-mahadomelina, ny fisotroana toka na fifohana rongony amin'ny ary indrindra ireo zava-mahadomelina mahery vaika. Tsy izy ireny ry havana, fifaliana tsy tena izy ireny, ary sarotsaro-pifaliana ihany ireny. Mety eo ianao mety mahatsiaro amin'ny fotoana foy izany fifaliana izany, fa tsy amin'izany ry havana no ianteherany fifalianao. Ary matetika isika rehefa mifety dia tsy feno ny fifaliantsika raha tsy misy zava-pisotro eo, tsy feno ny fifaliantsika raha tsy eo zany zava-pisotro mahamamo izany, ary izany fomba mampanao izany
dia tsy sika izao akory nohanina anao an'izany voalohany fa ny malagasy sy ny tolo dia efa naneho izany hoe tsy maintsy asiana toka ny sakafo rehetra na hoe tsy maintsy misakafo bea vao misitraka izany fifaliana izany fa andeha re isika anantona an' Jesosy Kristy andeha hikaroka izany fifaliana izany ao amin'Andriamanitra isika andeha isika fiangonana izara ny tena fifaliana manodidina antsika ka afantara ny manodidina antsika fa misy fifaliana ao amin'izany Jesosy Kristy izany misy fifaliana amin'izany hoe fiombonam-panahy amin'ny fanahy masina izany andeha isika anohana ny vokovokomanga anohana aran-kevitra ara-pitaovana ary indrindra ara-bavaka ny amin'izany fijoroana vavolombelona izany fa ny fiangonana dia afaka mifaly ary ny fiangonana dia natao hifaly satria efa ao anatiny izany fanjakan'Andriamanitra izany efa miaina izany fanjakan'Andriamanitra izany fa tsy saritsariny na hoe zavatra maniditsidina fotsiny izany fanjakan'Andriamanitra izany fa isika rehetrareto no miara-mientana isika rehetrareto miara-mifanohana ahatanteraka izany fanjakan'Andriamanitra izany ary hita taratra eny amin'ny fiainantsika izany tena hoe hafaliana manana an' Jesosy Kristy izany fifaliana manana ny fanahy masina izany ka mifijoroantsika fa manana an' Jesosy manana ny fifaliana tena izy dia efa manosika ny olona emotra tsy hikaroka fifaliana any amin'ny zavatra hafa tsy hikaroka fifaliana any toeran-kafa fa hikaroka fifaliana mokosa ao amin'i Jesosy Kristy izay tompony fifaliana sy manana ny lakilena amin'ny fanalahidy ny amin'izany fifaliana tena izy izany fa ny kristianina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra kory havana ny kristianina miaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany raha izao soratra masina ao amin'ny Romanina 4:17 zao jerena dia ny faharoa dia ny hoe kristianina tsara fifandraisana amin'ny hafa kristianina tsara fifandraisana amin'ny hafa ny teny hoe fiadanana ry havana izay teny tonontsika matetika ary tonontsika isaka ny alahady ary tonontsika isan'andro mihitsy satria isika rehetra koa dia samy mikaroka izany fiadanana izany fa raha ny baiboly ny jerena ny fiadanana dia tsy midika hoe tsy fisiana ady fotsiny na filaminana na firindrana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny olona maromaro fa ny fiadanana koa dia ilazana fahafenona izay fahafenona amin'ny endriny maro ka ny olona tsy manam-piadanana ny olona tsy manam-pifaliana ny olona tsy manana izany fahafenona izany dia olona tsy fenona misy banga eo amin'ny fiainany ka misy zavatra latsaka ka izay mahatonga azy mikorotana izay mahatonga azy tsy hanam-pifaliana izany tsy fahafenona izany fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ry havana raha nitory ity fanjakan'Andriamanitra ity Jesosy Kristy dia nitory izany fiadanana izany koa noho izany ny fiadanana dia famenon'Andriamanitra ny mety ho banga eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao ny mety ho banga eo amin'ny fifandraisanao sy amin'ny hafa mety endry ny maro samihafa ny fenony fahabangana io mety tsy fifandraisanao tsara eo amin'ny ankohonanao ny tsy fifandraisanao tsara eo amin'ny manodidina anao ao am-piangonanao eo amin'ny olona mpiara-manompo aminao izany rehetra izany dia efa manakana anao tsy hahita fiadanana ary manakana anao tsy hiaina araka ny tokony ho izy izany tena fanjakan'Andriamanitra izany fa ny olona manana ny fiadanana ny olona marina eo amin'Andriamanitra miaina ny fahamarinana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia olona vita fihavanana amin'Andriamanitra aloha amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary koa vita fihavanana amin'ny manodidina azy vita fihavanana amin'ny ankohonany vita fihavanana amin'ny ao am-piangonany vita fihavanana eo amin'ny fireneny sy ny vahoaka manodidina azy fa tsy sanatria olona manana fahabangana ka olona tsy miaina izany fiadanana izany fa izany fahabangana izany mibana ao an-tsainy tsy hanana ny fifaliana ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ka ny fifandraisantsika manodidina antsika ny fifandraisantsika amin'ny ankohonantsika amin'ny fiangonantsika dia taratra ilay fanjakan'Andriamanitra izay apetraka Andriamanitra
ao amintsika rehefa ilay fanjakan'Andriamanitra iainantsika sahady. Eto amin'ny fiainantsika olombelona ry havana, ny zava-mahadomelona no isany mamotika fianakaviana maro indrindra ary mamotika ny fiarahamonina, tsy hananany fiarahamonina tena fiadanana ary tsy hananany ankohonana ny fifandraisana tsara eo amin'izany hoe fianakaviana izany. Firifiry ry havana no ankohonana simba noho ny zava-mahadomelona, firifiry ny ankohonana potika noho ny amin'izany fandravanjany zava-mahadomelona izany. Ko andeha isika ry havana, andeha atombokontsika fiangonana ny amin'izany ohatra sy modely, ny amin'izany fifandraisana amin'ny hafa izany, ny amin'izany fahaizantsika mifandray ho taratra ilay filazantsaran'Andriamanitra izay noentin'i Jesosy Kristy, ny amin'izany hoe hitiavana ny olona rehetra na dia ny fahavalo ary. Ko andeha isika ry havana hitraka, andeha isika ry havana aneo fa isika dia miaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, fa isika dia manana an Jesosy Kristy ilay tompon'ny fifaliana sy tompon'ny fiadanana, ka aseho antsika amin'ny alalan'ny asa izany, aseho antsika amin'ny alalan'ny fihetsika izany, tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy izay fanehoan'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy teny ambavana, teny toriana fotsiny, fa teny tamin'ny fanasitranana, teny tamin'ny fanafahana, teny tamin'ny fanafahana ny olona tsy hifandray aminy noho ny aretina maro samihafa, teny mampifandray, mitondra fiadanana, fahafenona eo amin'ny fiainantsika manontolo mihitsy. Dia andeha isika kristianina modely, andeha isika kristianina ohatra tsara ny amin'izany fiainana ny tena fifaliana ary fifandraisana amin'ny hafa izany. Dia ho an'Andriamanitra irery andry havana ny voninahitra, fa ny fiadanana, ny fahamarinana, ny fifaliana kosa ameno antsika mandrakariva, ary tena hoaniko izany fiadanan'Andriamanitra izany tokoa ny isika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Amen. Izany ary ry havana ny sitrapon'Andriamanitra, ka sambatra ny mahitsy lalina izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen.